Nantanteraka atrikasa ihany koa ny avy eo amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana mba ahafahan'izy ireo mijery ireo ezaka efa vita nandritran'izay folo taona nisian'ny fiaraha-miasan'izy ireo tamin'ny Madagasikara izay. Amin'izany ihany koa no amaritany ireo tetikasa manaraka izay hotoanan'izy ireo eto amintsika. L'intitulé de la BAD aujourd'hui concerne deux activités très importantes. La première activité, c'est la mission d'identification multisectorielle. Anisan'ny asa notanterahany avy amin'ny banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana ny fijeren'ireo sehatra maro samihafa hoentina mampandroso an'i Madagasikara. Sehatra maro no tanterahany tamin'izany nandritran'ny folo taona niaran'ny asa tamin'i Madagasikara. Tafiditra ao amin'ity atrikasa izay notanterahana androany etsy amin'ny Bis Hotel ny fijerena ireo asa efa vita sy ny tomban'ezaka rehetra vita nandritra izay fotoana niasany teto amintsika izay nanomboka tamin'ny taona 2004. Ny banky afrikanina ho amin'ny fampandrosoana dia manoana tetikasa maro, anisan'izany teo amin'ny fambolena, ny fitaterana, ny fanatsarana sy ny fanarena sehatra maro izay mipaka mivantana amin'ny mponina, toy ny fametrahana rano fisotro madio, ny lavapiringy. Azo lazaina fa efa nisy ny ezaka fanatsarana izay azo tsapahin-tanana, tsy hijanona hatreo anefa izany fa mandritra ny atrikasa izay ho tanterahana androany dia maritra ireo asa manaraka izy ireo, anisan'izany ny fijerena manokana amin'ny fambolena ny faritra Atsimo andrefana, ny famboaran-dalana.